faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Nandahany Jesosy i Petera. Matio 9:20. Lainga intelo miataona ao anaty alina iray. Tsia, tsy marina izany. Tsy hanao izany mihitsy aho. Indraindray Petera dia tahaka ny olona iray izay mirehare. Nefa mihevitra fa tena eritreretiny tsara izay zavatra nolazainy. Tsy mety hitranga amiko mihitsy izany. Tsy mbola nieritreritra toy izany ve ianao? Tena natoko teny Petera tamin'iny alina iny. Raha niaraka mandeha tamin'i Jesosy sy ny mpianatra hafa izy. Niamaizina ny andro. Rehefa injay tampoka teo. Nijanona Jesosy sady niresaka tamin'izy ireo. Hiparitaka lavitra ahy ianareo anio alina ka afoy ahy. Tsia, eny, na dia afoy ianao aza ny hafa, izao tsy hanao izany mihitsy. Jesosy mahafantatra ny votsika. Petera, za mahafantatra anao. Raha mbola tsy manena akory ny akoho dia andainy telo ianao hoe tsy mahalala ahy. Jesosy Tompo, tsy hanao izany mihitsy aho. Aleo faty toy izay andahanao. Niteny toy izany ihany koa ireo mpianatra hafa. Jesosy anefa nahafantatra azy ireo tsara. Fotoana fohy tao aorian'izay, rehefa voafatotra sy nentin'ireo fahavalo io Jesosy, dia nahafoy azy ny mpianatra rehetra. Natahotra mafy i Petera. Nanaraka an' Jesosy teny lavidavitra teny anefa izy, satria tia no hita izay ataon'ireo aminy. Aiza nitondrana azy? Any amin'ny lampam-pisorona be ve? Ary za? Atenaiko fa tsy hasarika ny sain'ireo aho, sao dia samborin'izy ireo ihany koa. Nipetraka teo anilan'ireo fahavalon'ny tompony i Petera. Niara-namindro teo anilan'ny hafa, teo an-tokotany, niaraka tamin'ireo izy. Mety ve io toeran'io? Iray amin'ny mpianatra Jesosy miaraka amin'ireo tena nankahala azy. Fantatro ny tarehanao. Tsy niaraka tamin'i Jesosy koa va ianao? Afitaizana nazahoanao izany hevitra izany. Tsy fantatro akory izay lazainao. Jereo, niaraka tamin'io Jesosy io izy. Tsy marina izany. Tsy fantatro akory io lehilahy io. Na iza afaka amin'ny tena izany. Azo antoka fa niaraka tamin'i Jesosy ianao satria ny fiteninao no hamantarana izany. Ajanona izany. Tsy mitombona izany. Tsy malany izany Jesosy izany aho. Toina, mijery manodidina azy Petera. Tamin'io fotoana io no nalainy i Jesosy. Rehefa nandalo izy, dia nijery amin'ny Petera tamin'ny alahelo. Nanohina ny fony Petera izany fijery izany. Tena tsaroany Petera izay nilazainy Jesosy tamin'ny ora vitsivitsy talohan'izay. Nandahany Jesosy i Petera. Ary tena nanenina izy. Dia nivoaka izy ka nitomany mafy. Fantany ve anefa fa mbola tia azy foana Jesosy? Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.